Azove iraikeya itondrany tenina amin'ny vahoakana azoveya azove iraikeya itondrany tenina amin'ny vahoakana. Faly miarahaba anareo jiaby zay mitandregn'ny radio fagniry amin'izao fotoana izao. Miarahaba antsika rehetra ihany koa tratry ny tombaovao araka ny efa fantatsika efa rentsika teto amin'ny radio fagniry dia nagnano visity pastoraly tagny amin'ny faritra SAVA andro maromaro lasa izay ny ARSEVEKA antsika Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ka ny famitinana izay ny visity pastoraly nataony zegny no entiny mon père Diomamy Félicien vicaire général izay mipetraka agny amin'ny faritra SAVA ho antsika jiaby ke magnasanao agnaraka izy ty hatramin'ny farany. Miarahabanao ihany koa mon père tonga eto amin'ny plateau radio fagniry. Faly miarahaba antsika jiaby magnaraka tsy tapaka ity radio ity no sady koa miarahaba anareo ato amin'ny radio fagniry. Raha tsy aivigny fofoy moa dia efa oray volagna latsakily ny ARSEVEKA antsika zay no nanao ny fitsidiagna pastoraly taty amin'ny tapany atsimo amin'ny diocèse dia ny secteur SAVA izany. Raha atao amin'ny teny fohy ny fandravogna ny visite pastorale nataon'ny évêque tamin'ny diany fanindroany ity dia niompogna indrindrandrindra tamin'ny fagnazavagna misimisy kokoa ny lettre pastorale nalefany iregny izay efa ampy telo moa izay. Nahazo tsindrim-peo mazava tamin'izany ny mikasiky ny église ke nidirigna tamin'ny fagnazavagna ny église kely dia ny église fianakaviagna, ny église fiombonagna, ny église fototro, ny église iraka ary ny église reny ny diocèse. Ny famiregna ny nagnazavagna indraiky tamin'ny kristianigna no nahatonga segny ny tsiraikaraiky eo amin'ny tsy maintsy andraisany antagnana satria fantany araka izany fa izy zany hoe ny vita batimo tsirairay no église velogno ka ny fandraisany antagnany dia mamelogno izy tena miany aloha avy koa mamelogno ny église fiombonana satria mila fijoroagna vavolombelogno izao tontolo izao araka ny teny ARSEVEKA antsika fa tsy ny fahaizagna amin'ny teny loatra ny amin'izao andro iainantsika izao. Saky nazavegny nagneragna ireo église iraka taty amin'ny secteur SAVA izany ny maha église ny anjara toeran'ny église ny maha église ny église fa ny tagny voemara moa dia latsaka tamin'ny fotoagna talaloha hely tagny amin'ny mois d'octobre igny dia nahazo tombony hely zare satria nankalaza ny fahazato taogno ny nagnanaovagna batemo voalohany tao voemara ary izany no nagnomezandreo ny temy manodinigny hoe nataonao ino ny batemy no resinao ke ho an'izay olo niatriky tao dia samba nandinitegna nangala ono nataoko ino mary mo i batemina igny ary samby amin'ny fandiniany avy ny tsiraikaraiky nangoloana izegny fa ho antsika tsy tagny koa mbo afaka mametraka fagnontaniagna ary afaka mamaly akao koa hoe nataonao ino marigny ny batemy zay noresinao satria tsy mitovy aby ny fotoagna nandraisany tsiraikaraiky ny batemy ary samby afaka mamaly amizay nampiasany azy aby ny tsiraikaraiky ke igny moa ny tao voemara dia tamin'ny mois d'octobre igny zay. Ny église iraka ankoatran'ny voemara zany hoe zay natomponay tagny Ambalamanasy ragna tamin'ny ARSEVEKA tagny Andapa nandeha tagny Ampanifiagna nandalo Sambava nandeha tagny Ambohimandroso
ary ny afara atao antalahy kosa dia saika nitovitovizana ny fotom-pampianarana izay noraisiny tsirairay. Tsy teny afa-tsy momba ny taonjobilony famindram-pon'Andriamanitra zao. Igny no nankalazegny taty amin'ny renivohitriny diocèse tamin'ny 6 décembre teo igny fa ny secteur SAVA izay natao teto Sambava dia ny 8 décembre izay fankalazagna manokana ny Masiny Marie Virgine no torontoronina tsy azon-kelo izay ny alohavin'ny adoration sy ny fiaraha mibebaka ary nitohizana tamin'ny vavaka mandra-parenan'ny andro izay niompona indrindra tamin'ny sapilen'ny famindram-pon'Andriamanitra ny fandimbiasan'ireo ao amin'ny vondombavaka sy ny garde d'honneur ary izay kristianina tonga teto tsy ankanavaka dia ny vavaka mandra-parenan'ny andro tao. Teto koa moa no tena zava-dehibe na dia mbola tsy mahazo famelagna eo agnatin'ny tokantragno imaso sy ny tokantragno sahirana. Ny tokantragno sahirana ito moa dia ireo rava mariazy kanefa ndraiky manambady izay mbola tsy atao akory iroso amin'ny mariazy sa tsy iroso satria mbola tsy ndraiky tonga amin'izegny ny fandiniagna ny fanapahan-kevitra amin'ny diniky ny eglizy amin'izao fotoagna fa mbola andala. Fa ireo amin'ny tokantragno imaso moa afaka iroso amin'ny mariazy raha toka tapa-kevitra. Fa ny tokantragno sahirana dia izy nambarako zegny dia tonga maro ny confesy mba andresanjareo tsodrano satria nazava ny consigne hoe nareo tsy ndraiky mahazo famelan-keloko fa mahazo tsodrano aram-porsigna nareo confesy araka ny afatry ny Papa Ray Masigny nampiteniny ARSEVEKA satria mety mba hitondra fiovoagna sy fiovoam-pendry fandraisana fanapahan-kevitry izay fandraisana tsodrano zany ke namporsigny ny ao agnatin'ny tokantragno maso mba iconfesy ary tegna liagna foana ny olo ela jiaby ka tsy mahazo confesy eo ny boeboetry tao fa raha fa nahazo izay fagnambaragna zay naro ny tonga ny confesy ahitana raha maro ao agnatin'le raha zay. Araka izany ireto zavatra dimy reto no nasiagna tsindrom-peo amin'ny taon'ny jobily ny famindram-pon'Andriamanitra izao dia ny fagnanaovana ny pèlerinage agny amin'ny Porte Sainte varavaragna masina tokony hoagny Roma io fa na tsy hoe nankamoregny mba ahafany tsiraikaraiky ankalaza izegny fivahinagna masina zay mandalo amin'ny varavaragna masina dia isaka ny diocèse afaka magnatanteraky zegny minjika moa fa nisokafigny tamin'ny 6 décembre te igny dia igny ny voalohany. Aveo mivavaka miaraka amin'ny papa. Faharoy ny fibebahagna araka zay fanambara tegna porsigny aby ny olo ibebaka fitsongany sakramenta masigny ary fankalazagna ny eucharistie. Izany anefa arahinasa aveo mitondra fiovoam-pienagna ka anjakany ny fandriam-pahalemagna sy fiadanagna. Ny voalohany amin'izegny amin'ny alalan'ny fanentanagna nataon'ny ARSEVEKA ny hoe isaka ny vita batemy tsirairay dia mamboly azo eny farafahakely isan-taogno amin'ny fankalazagna ny fa 80 taogno ny archidiocèse ary atao mandritry ny 10 taogno. Ny faharoa koa ia alaviry ny fagnanaovana ny herisetra mba samy ary lahy mandiny ino aby mo ny antony isian'ny herisetra ino ny vokany ke io zany mba nantanteriny ka hoe ny mba iadivagna amin'ny fagnanaovana ny herisetra. Ny tany koa dia tamin'ity visite pastorale ty ny fianakaviagna mivavaka ny eglizy kely mba mivavaka farafara satroko ny hoe farafaratsiny fa hoe isaka ny asabotsy satria natao agnajagna any Masiny Marie reny io ka ny fianakaviagna mivavaka no hitondra fivoaragna eo amin'ny fiarahamonigny sy ny eglizy fiombonagna agny
mipaka amin'ny eglizy fototra ka hatramin'ny eglizy hirika ndraiky ny eglizy reny. Ny bantoerigna tamin'ity visite pastorale ty koa ny fagnazavagna momba ny rafitry ny vomiera misy amin'ny eglizy fiombonagna izay seka amin'ny eglizy hirika ihany no ahitagna azy. Resitsika ohatra amin'izay ny hoe VVS. Tsy fantatry ny sasany ino ma ny atao hoe VVS ty ary manakory ny fomba idirigna agnaty na iasagna aminazy. Io tsy agnavagna olo fa ny vita batemy rehetra afaka mirotsaka amin'ny vomiera ny vonjiny sahiragna io. Amekohatra tsotra fonareo satria akory mazoviny sahiragna manomboka amin'ny ray reny. Matoa zany kanareo mitomoagny io efa sahiragna izy tinono dikan'izegny ke ny baba mampatsiaro ny reny amezanono zany satria sahiragna zay mampikiakiaka izy io. Kizay manomboka farany tsotra zay kizay tsy amin'ny hoe eglizy hirika ihany no tokony misy ny vomiera ny vonjiny sahira fa manomboka ny tokantragno ako amin'ny fianakaviagna amizay tokony mba fantatra hoe ohatra ataony ambanivolo agny taratara kapany olo aby reo orarika ny vary dia azony fianakaviagna atao ny mandeha magnampy le olo. Zay zegny tsy mila azavegny karakôry loatra ka na hoe ka nareo tanambe fobaka managna zay ny vomiera ny vita batemy rehetrarehetra afaka mirotsaka agnatin'io vomiera ny vonjiny sahira satria afaka maregny kiekeka ny sasa. Karaha zany koa ny justice pe mba zahava tsara be manakory milamigny ve raha ny ray amin'ny firy izy miditra an-tragno ary ny reny ndraiky koa egny mahazo tsy haiko igny na hahandro tsy atao ny zaza amizegny sahira. Zay mba tsy juste zany ke zay ary tsy marigny raha anao reny ka mahandro ndraiky ary tsy mahavita mahandro. Raha tsotra karaha zay zany indesigny nazavegny mba afantarany tsiraikiraiky hoe manakory ary ny ataoko ny hidirako magnoloagna reo vomiera reo. Fa nazavegny bebe koa ndraiky ny hoe firohotana sy fikambanagna satria ny vomiera dia sehatra ikatrohan'ny firohotana sy ny fikambanagna ka anao araka volazan'ny évêque afaka mampirafy vomiera na telo na efatra raha zakanao satria olo vomiera ny vonjiny sahiragna volagny te igny ny vomiera ny fagnabeazagna ny vomiera ny fiainan'ny eglizy dia azonao atao raha toka zakanao fa ny fikambanagna dia tsy azonao ampirafesigny araka zay voalaza ty zay fa anao koa fa nifidy fikambanagna raiky dia anao no mamey tegna. Fa ndra manahiragna fô manko misy le olo tsy mafy tegna loatra ka mikorontagna ny fikambanagna misy azy ka io aza mba lazainandre eko hoe misy problème ny MDMK misy problème ny garde d'honneur ny io fikambanagna io tsy misy problème fa ile olo agnatin'ny fikambanagna io angambany mety misy problème ohatra ifilany misy problème amin'ny MDMK ndraiky ny garde d'honneur zegny ny mety fa garde d'honneur ndraiky MDMK io tsisy problème fa ile olo zegny no mety misy problème ke tokony volagny mikaraha zegny izy. Na tsika kely koa ny hoe tamin'ny fagnontaniagna natao ino mo nakatekisty anao fagnontaniagna napetraka ny évêque io ary ino andrasanao na ino andrasagna aminao ka teto moa nisy namaly fagnontaniagna io tamin'ny eglizy hirika tagny ampanifiagna nambarany tsara be ny nakatekisty azy sy ny raha andrasagna aminazy ke na velombolo ary raha maromaro nitaka izay eo amin'ny sehatra misy atsika tsirairay io mbo magnontania tegna ino marigny mana nahatonga za karaha ty dia ary ino raha andrasagna amina magnova be atsika izegny. Ny tagny ampomandroso kosa dia mbotralagna man fahaizan'ny maro azy fa izy amin'ny eglizy hirika vaovao zao dia ambomandroso dia mila formation ny katekisty sy ny inspecteur ary atao mandritry ny volagna raiky ke tegna afaligna lehibe satria nahazono zareo fa mbola misy fiofanagna tokony atao mba afagna mandaly na mitondra bebe koa ireo ondry nankigny ny eglizy aminjareo ka agnisan'ny zava-dehibe tsara ny tagny agny ambomandroso amin'ny fahatsapagna zay filagna fagnabeazagna zay. Efa agnomagna ny fankalazagna ny ankizy missionnaire koa moa ny
ito amitsika agny amin'ny volagna septambra agny izy koa tsisy ny fivoagna dia efa miomagna amizay isaka ny eglizy fiombona ary mety hipaka amin'ny secteur alohan'ny septambra zegny mba ahafantarany reo tsaiky aby reo ino ny raha miamby zareo ary ino ny anjara toerana zareo eo amin'ny sehatra ny fitorenany vovomavaly. Mbola maro moa ny raha azo ambara fa tsy ho voatantara eto niany satria araka nambarako tao voalohany tarigny ire volagna latsaka izay taty tamin'ny faritra taty ary fampianaragna zay nahavelombolo fa tamin'ity fankalazagna ny fianakaviagna masigny ity tao antala dia ity neseko teny fo hely mikasiky ny sakramentany mariage. Nisy mariage efatra tokantragno vaovao mitsofindrano ary nisy ny nankalaza ny jobily volafotsy 20 taogno niaignana ny mariage igny misy 7 tokantragno ary misy ny nankalaza ny jobily volamena tokantragno efatra 10 taogno niaignana tagnatin'ny tokantragno mariage zeny ary nisy araiky amizegny diamondra 90 taogno niaignana tagnatin'izay tokantragno mariage zegny ke azo honogno tsara be agnatin'izegny hazo iaignana tsara be io fa ny sasany moa andraso teteky iambigny teteko oviana ary mba jobily ino ankalazegny avake mandra-pahanteraka ka io tsy tara ho anareo tokony famindram-pon'Andriamanitra zao mba mahaiza mifamindra fo anareo mifandiny agnatin'ny tokantragno akao fa indrindra ny tokantragno maso mba anapa-kevitra ary anareo fanandray dia azo iaignana tsara be zao fa ifandiferagna ny atao fontry agnatiny akao ke angatagny anareo mba magnatogny prêtre raha ohatra ka fa misy ny tsy azo azy na magnatogny ny évêque agny fa tsy afa mikorontagna zay vao zay koa ny saraka sagnaty vava aza mba izegny zay vao magnatogny prêtre fa ika fa misy raha tsy azo atogny io magnisan'ny nazavegny tamin'ny fankalazagna tamin'ny ty andron'ny fianakaviagna masigny ity. Misy koa moa mbola tao antala nahazo mari-pakasitrahagna araiky satria navita be tamin'ny eglizy ary misy nahazo mari-pahatsiarovagna avy tamin'ny évêque zany. Ny confirmation moa tegna nary fa indrindra ny tao Sambava, ny tagny Andapa, ny Ampanifegna, ny Antala raha zay ijoro vavolombelogno amin'ny iraka amin'ny andrasan'ny confirmation zao dia azo antoko ny hoavin'ny eglizy ke nitanigny moa tsika zay finandre ny fankahirezagna zegny dia miaigny bebe koa fa olo atokisan'ny eglizy. Raha amin'ny fagnintangana momba ny dîner de culte dia tegna mahavelombolo raha mahita ny vokatra efa ampelantagnana aty amin'ny faritry SAVA amin'ny tanan-dalovagna tamin'ny visite pastorale nataon'ny évêque igny kanefa mbola ilagna ezaka be izany satria vozao vao tegna mazava amin'ny olo zegny kaiky zegny maza ty amin'ny finoagna ity dia mitombo koa moa ny fifankahalalan'ny kristianigna amin'ny alalan'ny famangiagna ataon'ny ARSEVEKA izao. Ke tamin'ity taogno ty dia ambony be ny salam-pahavitrian'ny herivelon'ny eglizy namonjy ny fampianaragna nataon'ny évêque satria tamin'ny loso mbola vitsivitsy ihany fa tetry zany ny ankamaroany ilay tonga moa ny tantara ary farany manahiragna hoe hitantaragna anao mba olo tokony hafaka miatriky kanefa hitantaragna fo ary le mitantara tsy voatery araka ny zava-misy mitantarany azy fa araka izay tiany ilazagna azy ke igny amizay ny angamba nataony fagnintana igny mba ho tetriky raha atao kajikajy raha 100% tokony ho avy fa tsy tonga ndraiky fa mbo nahazo 80% tamin'ity taogno ity eo amin'ny fampianaragna ary ireo fahavononagna hitondra ny hafatra agny amin'ny eglizy fiombonagna agny. Agnisan'ny nanetry ny maro ny teny hoe satria fiainagna manko izy ty mandoro tanety tsy hoe mandoro tanin-drazagna eky fa mamono taranaka ary mitovy tantagna amin'ny fangalan-jaza raha ny voka-dratsy nedino zahagna teo ny sasany miokodoa satria io anefa ny fiainagna
ka nazavegny moa io ary mba tonga segny amizay satria raha mito marigny zao fahitagnany dorotanety zao manko jalin'ny rano maty zao afanagna magnano zay atao reny ke mety hoavy tatobe mifahafatesagna raha izao ny mitohy ka io amizay natonga ny ARSEVEKA nagnentigna ny olo tsiaraikiaraiky amin'ny fambolen-kazo satria agnatin'ny taogno fankalazagna ny faha-enimpolo taogno ny arsidose zao izy ka ny vita bate maraka ny voalaza tegna mamboly kakazo enigny agnatin'ny 10 taogno mahavoly 80 zegny ka raha firy ny vita bate amin'ny ty diocèsetsika ty dia ahinagna fanantenagna zegny fa ezaka tsy maintsy atao ary ny fagnaraha-maso koa dia hotanterahagny amizegny fa ny fagnaraha-maso voalohany baka antena olobe mahazony hoe tokotro ataoko raha zegny tsy lagna olo hafa eky zegny ary antena ny mahita antegna voalohany ka io zegny ny ezaka tsy maintsy atao fa efa natsidiko tao voalohany moa maro ny raha manjary koragniny fa izy ndraiky ny fotoagna tsy afaka ivalamparana farany ny ombonina ny maro na katekista inspektera na firotagna sy fikambanagna na vomiera amin'ny tatitry jiaby natao dia mimpody foana hoe kamo mivory ny olo kamo mivory dia hoy izy ny eveka alabaka iema amin'ny kamo izy ino ny raha azo ave dia miboaka hoe nanjary kao en'olo jiaby ny dikany kao ke oka mba iova ke namezagna moa ny aody akamoagna ke samby maneligny akagny voalohany fantaro tegna anao kamo anao sa tsy kamo iny aody voalohany fa io tsy andianagna amin'ny pharmacie ary tsisy dokotera mahay mitsabo aminazy io fa ny olo voalohany mahay mitsabo izy io anao tompotegna fo fantaro anao kakamo mitsaboa tegna anao fa ny olo tsy afaka magnamia izay raha tsy anagnany ke hoantsika zay nagnankingana andraikitra amin'ny asa dia mizaha mba magnovo fiofanagna mandeha mivory anao ny mahazo tombony voalohany aveo izara amin'ireo nankigny ny eglizy aminao ka zay moa no famintim-pitinagna araka zay voalazako tegny ny visite pastorale natao taty tsy jiaby zegny fa zegny ny azo ambara amizao maloha fa ke misaotra tsika jiaby naharaka nytandregny ary matoky sy magnantegna zahay fa efa naharegny anareo amin'izy nalefa mivantagna regny fa famintinagna izy nataoko tegny ary tsy toroteny eky fa izay hevi-dehibe tamin'izay mbo azo onogno tamin'ny toeragna jiaby nandalovanay regny ke misaotra tsika jiaby nahary tandregny ary misaotra nareo ato amin'ny radio faniry sambo tahin'Andriamanitra aby atsika jiaby no mirary ny taogno sambatra ho antsika koa veloma mon père Félicien vicaire général igny ny resadresaka fohifohy zay niarahantsika tamin'ny mon père vicaire général Diomamy Félicien famitinagna ny visite pastorale zay nataony monseigneur Benjamin Marc Ramarson tagny amin'ny faritra SAVA historantsika BDB izy nitondra igny famitinagna igny ho antsika jiaby ary misaotra nareo ihany koa nahatra nytandregny zigny hatramin'ny farany amin'ny magnaraka koa veloma tompoko Sauba